Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerabantsika reveko malala tratra ity talata fa 20 ny volana aogositra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky Néhémie toko fahafito Néhémie toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Néhémie toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo fa itsika amin'ny anaran'i Jesosy andriavako. Ary noho ny vitany manda ka voalatsako ny lehilahy vavahady sady voatendry ny mpiano varavarana sy ny mpihira, ary ny levita dia nitendreko hanandralahiko sy Anania lehibe ny tao andapa hitandrina an'i Jerosalema. Fa lehilahy matoky sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Koa hoy izao tamin'ireo, azavela hovoana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafana ny andro. Ary raha mbola mijanona eo ny mpiambina dia aoka rindra ny varavarana ka hidionareo. Ary manindre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerosalema ihany, samy eo amin'ny fiambenany avy dia samy eo amin'ny tandrifiny tranony avy. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Any amin'ny taonjato fahadimy alohan'i Jesosy no misy eo ny tantara riavako, ary ny tantaran'i Néhémie dia mitarafatsika ny fomba fiasan'Andriamanitra manamarina ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitsika. Satria ny Babilôna ny zanak'Israely nandritra ny nandritra ny 70 taona 80 taona teo eo, ary efa nihevitra mihitsy ny zanak'Israely hoe nafoin'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany fisainany zanak'Israely hoe nafoin'Andriamanitra izany nefa no nitsirian'ny fanantenana fa Andriamanitra tsy manary ary mihazona ny teny izay efa nomeny sy ny toko izay efa nomeny. Rehefa tany Babilôna nandritra ny 70 taona zanak'Israely dia eo ilay ambarantsika hoe ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitritsika, dia resin'ny Persianina ny Babilônianina. Ary rehefa resin'ny Persianina ny Babilônianina tamin'ny alalan'ny Kirosy, dia ny Persianina kosa no namerina ny zanak'Israely hiverina indray hiala avy any amin'ny fahababoana. Persianina izay firenena tsy mpivavaka, mpanompo sampy, firenena izay tsy mpino tsy mpanompo an'Andriamanitra, nefa nataon'Andriamanitra fiasana mba hamerina ny zanak'Israely any amin'ny toerana izay nisy azy indray. Kirosy izy moa araka ny bokin'ny Isaia mpaminany dia tena notondroiny Isaia mihitsy hoe mpanompon'i Jehova, mpanompoka ianao Jehova mantsy an'i Kirosy. Io dia mampianatra antsika manao hoe rehefa hitahy antsika Andriamanitra dia azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa na iza na iza. Mandrakariva mantsy antsika rehefa mangataka vavaka amin'Andriamanitra dia heverintsika fa izay lalana amonjentsika, izay lalana heverintsika ho mety ihany no lalana amonjen'Andriamanitra antsika. Fa Andriamanitra rehefa mamonjy antsika dia malalaka afaka mampiasa izay tiany ampiasaina izy. Zavatra rehetra dia azon'Andriamanitra ampiasaina. Eny fa na dia tsy mivavaka ara, rehefa tian'Andriamanitra ny hamonjy antsika. Be dia be ny olona izay tsy mivavaka ao amin'ny Baiboly. Rabajanga ohatra, eto indray Kirosy, ry Abrahama dia efa nifanojo an'izany. Be dia be ireo izay azon'Andriamanitra ampiasaina na tsy mpivavaka aza mba hamonjena ny mpanompony. Fa tian'Andriamanitra isika ahatoky fotsiny hoe manana fahefana amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary afaka mampiasa na iza na inona Andriamanitra. Amin'ity eto-pelatanantsika ity ary dia niverina tany avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely, ary nanomboka nanarina ny tanàna. Néhémie no nitendrena mba hanompoka izany fanarenana izany any amin'ny taonjato fahadimy hoy teo, marimarina kokoa any amin'ny taona 530 sy 700 any ho any. Dia Néhémie no nirahan'Andriamanitra hamerina ny fiainana indray ao amin'ny tanàna Jerosalema. Nanomboka tamin'ny fanamboarana ny manda izany. Ny manda dia milaza hoe sécurité na fandriampahalemana. Tsy mora akory ihany hoe tanàna efa nilaozana nandritry ny 70 taona ho harenina indray. Taranaka vaovao mihitsy izany.
no niverina. Taranaka vaovao zay tsy mahatadidy akory hoe aiza ny faritany. Taranaka vaovao zay tsy mbola nahita akory ara any Jerosalema no hiverina avy any amin'ny fahababoana andehanarina ny tanàna. Tsy mora akory zany. Alaivosalatsaina hoe misy olona miala amin'ny tanàna dia efa 70 taona teo aoriana vao miverina ny taranany. Tamin'izany fotoana izany tsy nisy hoe borne, tamin'izany fotoana izany tsy nisy hoe cadastre, tamin'izany fotoana izany tsy nisy hoe GPS. Ahoana no amaritana ny hoe itsy ny anjara-tany-dranona, itsy ny anjara-tany-dranona. Tsy mora mihitsy ny famerenana amin'ny laon'ny ray ny fiainana indrindra nandritra ilay vanim-potoana 70 taona nahababo ny zanak'Israely tany Babilôna. 70 taona angarangidina be zao dia rehefa babo tany izy dia ny zavatra tsapanao dia nandritra izay fotoana izay tonga koa ny firenen-kafa niditra tao koa ny firenen-kafa, nisy olona mipetraka tao ary ireo olona mipetraka tsitopy-tany ireo zany, ireo tsitopy-tany ireo fa nisosoka tao nandritra ny fotoana tsy nahateo zanak'Israely dia nibody ny tany mihitsy, nibody ny tany ary nanelingelina ny fanamboarana ny tanàna, nanelingelina ny fiverenana, fandriampahalemana sy ny fanamboarana ny manta indray. Saingy vita Nehemia ihany ny manta. Nateo aza ny zava-tsarotra izay lalovana, nateo ara ny fahakalan'ireo tompon-tany, ireo mpivahiny, nateo aza ny fahakalan'ireo olona izay hafa firenena ny Samaritany dia nanelingelina mafy azy. Saingy vita ihany manta. Rehefa vita ny manta dia eo ary Nehemia fa manomboka manao ny fandaminana. Amin'ity toko fahavalo ity dia manao izay fandaminana izay Nehemia. Ino no ampianariny ity mofinaina dia antsika rehefa malala mikasika ny antsoina hoe fandaminan-javatra. Ataovy hoe misy zavatra nikelezanao aina mafy. Misy zavatra nikelezanao aina mafy nanangana azy. Nofinofinao nandritra ny taona maro ny anana azy. Nofinofinao ny anangana azy ary raisinao mihitsy ho misy eo ampanaovan'Andriamanitra anao. Raisinao mihitsy ho iraka ampanaovan'Andriamanitra anao ny fanaovana ilay zavatra. Dia inona ary no an-tsaina voalohany indrindra dia aseho Nehemia eto fa zava-dehibe ny rehefa tojo amin'ilay zavatra nirinao anao nofisinao ka tanteraka ilay izy dia mila arovana ireny. Zava-dehibe ny fiarovana azy. Ary izay no natao Nehemia. Tsy ampy ny hoe manangan-javatra fotsiny, tsy ampy ny hoe manorin-javatra fotsiny, fa zao atao zava-dehibe ny fitandremana azy, ny fikolokoloana azy, ny fanajana azy. Be dia be ny olona no be dia be ny firenena na ny fiarahamonina na ny fianakaviana no manangan-javatra, mety manangana trano tsara tarehy, manangana tanàna tsara tarehy, manana orinasa. Fa izao manangana, mahatsangana fa tsy mahakoja. Tsy mahakoja, tsy mahavita mitandrina, tsy mahavita miaro nandradraira manao ambanin-javatra satria hoe ny tanjona teny heverina hoe mitsangana ilay izy. Dia hitantsika fa be dia be indraindray tsika malagasy dia isan'ny azo lazaina mahana fahalemena mihitsy amin'ny antsoina hoe fikojana sy fitandremana ny zavatra voatsangana. Asa raha misy dikany amin'ny teny malagasy ny antsoina hoe entretien, fikojakojana aloha tsika teo, fa takatry ny malagasy ve ny dikany teny hoe entretien na ny fikojakojana. Satria matetika dia matetika ny zavatra ataontsika dia tsy ao anatiny mihitsy ny fikojakojana. Manangan-javatra tsika manokana teti-bola be dia be amin'ny fananganan-javatra, fa tsy ataontsika ao anaty teti-bola mihitsy ny teti-bola ny fikojakojana sy ny fiarovana. Eto dia aseho Nehemia fa tratra ny tanjona amin'ny fananganana ny manta ny Jerosalema, fa tsy ampy izay raha tsy niaro ny koja ny manta sy ny manodidina ary indrindra ny fiainana tao anatin'ilay manta. Hoy-tsika hoe ampianarin'ny boky Nehemia ary tsika mba hikojakoja sy hitandrina, hiaro ny zavatra efa vita, ny dingana efa vita dia arovana. Ary amin'izany fiarovana ny zavatra efa vita izany dia zava-dehibe ny fananana olona mahatoky sady olona havanana.
Rehefa manangan-javatra dia tsy olona mahay ihany fa tena nemy hitantsika any manomboka any amin'ny toko fahadimy toko faefatra dia hitantsika ny fifidianana nemy mpanao asa tanana olona mahay namerina amin'ny laoniny manda fa eto dia tsy latsaka izany indray koa ny fifidianana ny olona nanao ny fiambenana nandraisina izany dia ny hoe ny olona samy hafa mihitsy ny olona manangana sy ny olona mikojakoja dia tena sokajin'olona hafa mihitsy olona mahatoky noho ny fidiny nemy hiaro hiambina ilay tanàna ikojakoja hiaro ny manda hiaro indrindra hiaro n'ilay zavatra efa namboarina. Afaka malala hotsika manao hoe sarobidy ny toe-tsaina mahay mitandrina mahay mikoja fa sarobidy mihoatra izany ny fifidianana olona mahatoky. Be dia be ny zavatra simba rehefa tsy olona mahatoky no apetraka eo. Be dia be ny zavatra lasa baranahany rehefa olona tsy mahay no apetraka eo. Izany hoe rehefa ao anatin'ny fanohizana ny asa nemy dia izao sady mitady olona mahatoky izy mitady olona mahay izy tsy nisaraka mihitsy ireo. Mampatsiaro antsika ny tantaran'i Paoly. Paoly dia rehefa nitory ny filazantsara tamin'ny toerana maro samihafa tany Korinto, tany Galatia, tany Efesosy dia nanendry olona mahatoky izy nanohy ny asa dia tahaka ny Timoty, tahaka ny Silasy, tahaka ny Titosy dia i Paoly dia amin'ny lafiny ara-panahy dia nanao izay koa nanoro ny Paoly nananga ny Paoly fa izao nifidy olona mahatoky izy. Ary tsy Paoly ihany moa izany fa hitantsika hatrany amin'ny Mosesy aza moa raha miverina aty amin'ny testamenta taloha isika dia tenin'Andriamanitra mihitsy tamin'ny Mosesy manao tamin'ny alalan'ny Jetro ravozana manao hoe mifidiana ianao olona hiara-miasa aminao mahatoky anao hanohy ny asanao fa tsy hoe vitanao daholo kory rehetra ity. Afaka hotsika manao hoe zava-dehibe ara ny fitadiavana olona mahatoky rehefa manangan-javatra, rehefa manangana orinasa, rehefa dia zava-dehibe ny angatananao amin'Andriamanitra olona mahatoky sady olona havanana fa tsy mpanao kitoto. Amin'ity andiny eto ambelatanantsika ity dia nanafatra mihitsy Nehemia manao hoe aza vela ho voana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafana ny andro. Ny antony dia izao izany hoe mandra-pahafana ny andro satria rehefa mangatsiaka ny andro vanim-potoanan'ny ririnina dia izao maizina ny andro. Ary amin'io mbola vanim-potoanan'ny ririnina maizina ny andro io tsy hitanao hoe iza ny miditra ao amin'ny vavahady, tsy hitanao hoe iza mivoaka ao amin'ny vavahady. Aoka izany amin'ny fotoana mazava tsara mihitsy, aoka amin'ny fotoana efa hiposahan'ny masoandro, amin'ny fotoana efa hiakaran'ny hafanana vao mivokatra io vavahady io. Fa raha vao tsy amin'ny mbola vanim-potoanan'ny ririnina io amin'ny fotoanan'ny maizina io tsy fantatra hoe iza ny tafiditra tao an-tanàna, iza no mivoaka ao an-tanàna. Izany hoe manjary lasa simba ilay zavatra efa mba nikelezanaina, simba ilay ataontsika koa hoe ilay zavatra efa nandaniana fotoana. Amin'ity andininy ara dia asehon'ny tompo fa zava-dehibe ny fiarovana ny zavatra vita. Fa anankiray koa dia tsy vitan'izany ihany fa ny fandaminana nataony Nehemia dia nizara andraikitra tamina olona maromaro izy. Samy eo amin'ny tandrify ny tranony avy. Io fampandraisana andraikitra ny tsirairay io afaka malala tsy dia mora loatra. Indraindray ny tsirairay mihitsy no tsy zatra mandray andraikitra fa indraindray itsika koa no tsy mahay mampandray andraikitra ny tsirairay. Ho antsika protestanta dia tena mandeha ho azy mihitsy satria maha izy azy mihitsy ny protestanta ny toe-tsaina hoe mahay mandray andraikitra tandrify. Anankiray amin'izay andry fototry ny ataontsika hoe fotom-pampianarana protestanta ny antsoina hoe fanjakam-pisorona. Izany hoe ny mpino tsirairay ao anatin'ny fiangonana dia mpisorona. Ny dikany hoe mpino tsirairay ao anatin'ny fiangonana hoe mpisorona dia milaza hoe ny tsirairay dia afaka miresaka amin'Andriamanitra mivantana ary Andriamanitra dia afaka miresaka amin'ny tsirairay mivantana. Ny protestanta izany dia nanome toerana ny antsoina hoe individu. Amin'ny protestanta izany dia zava-dehibe ny antsoina hoe toeran'ny tsirairay.
Ary io natonga amin'ny protestanta manao hoe ny tsirairay dia tompona ndraiky teo anatrehan'Andriamanitra, tompona ndraiky tamin'ny finoana. Tsaraina tsirairay eo anatrehan'Andriamanitra. Fomba fijery protestanta zany, tsy hoe tsaraina miaraka akory izy, fa tsaraina tsirairay izy. Tamin'ny vanim-potoana tany aloha nge talohan'ny nahaterahan'ny protestanta nge na ny batisa aza atao miaraka e. Ohatra hoe indraindray mijoro amin'ny tanàna ny mpanao batisa dia tonga dia ataony batisa n'ilay tanàna, tonga ataony hoe ataony batisana tanàna iray manontolo dia hoe manomboka izao dia kristianina ity tanàna ity. Talohan'ny réforme tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge dia batisana tanàna iray manontolo. Ny protestanta no nivonina antsoina hoe salut individuel, izany hoe ny finoana sy ny famonjena ny tsirairay. Toy ny milaza manao hoe ny tsirairay izany dia tompona ndraiky tamin'ny finoany samy fiainany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary dia itoetsaina manome toerana ny tsirairay io tsika dia tokony ho mandeha ho azy amintsika amin'ny lafiny ara-panahy, fa mandeha ho azy koa amintsika ny amin'ny fandraisana andraikitra. Kristianina protestanta ary ny kristianina rehetra mihitsy kosa dia tokony ho kristianina tsy donim-potsiny sanatria na tairina foana na patsehivina foana, fa tokony ho kristianina mahay mandray andraikitra, na eo anivon'ny firenena io, na anivon'ny fianakaviana io, na anivon'ny ankohonana io. Ka mety misy eritreritra hoe angamoa zany tsy efa tokony mandeha ho azy. Tsy mandeha ho azy. Matoa be dia be ny loto hitantsika manodidina ny tanàna, matoa be dia be ny insécurité, matoa be dia be ny fananana iombonana simba, dia tsy ampy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay. Ary dia ahitsy Néhémie izany toe-tsaina izay toe-tsaim-piarahamonina, zatra tolorana, tsy mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana, tsy mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny fampandehanana ny fiarahamonina, tsy mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny soa-iombonana sy ny zavatra fananana iombonana. Rehefa malala amin'ity mofinaina ity ara dia zavatra telo no entina mampahery anao. Ny voalohany dia izao: mahaiza mandamina amin'ny zavatra rehetra. Izay zavatra tsara efa nananao dia aoka hasaro-piaro anao, izay nomen'Andriamanitra anao, mahaiza mandamin zavatra. Fa ny faharoa dia izao: izany kristianina izany koa dia mahay mifidy mpiara-miasa, mba olona mahatoky, olona havanana amin'ny zavatra izay ampanaoviny zavatra. Ary ny fahatelony dia izay ampianariny Néhémie toy izao: aoka hisokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny olona rehetra, aoka hisokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny olona rehetra, aoka ahizara andraikitra. Mivavaka isika. Tonga zorana zao ny amin'ny Soatra Masina izay mampianatra anay ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa, mahazava-dehibe ny fieritreretana fa ny zavatra tsara omenao dia mahasaro-piaro anao, dia atao aminao izay hiambina, hitandrina, ary tianao ho toe-tsaim-piarahamonina ny fahaizana mikojakoja, ny fitandremana, ny fikolokoloana, indrindrindrindra ny ara-panahy, ary ao koa ny fitaovana sy ny lafiny hita-maso. Dia misaotra Tompo ny amin'izao talata omenao anay izao, dia tahiny tontolo andronay io Tompo, me fahasalamana sy heri-tanjaka izahay, me fifaliana dia anjaka tao am-pony mandrakariva ny fahatokinanao. Jereo ireo havanay izay azo pahoriana, jereo ireo havanay izay tsy salama, jerevo amin'ny indrafonao. Matoky izay Tompo fa eo ankilany mandrakariva ianao satria mifanonteny, fa mitoetra aty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia me fahendreny izay mba ho mpiasa mahatoky, mahay miara-miasa amin'ny namanay, ary mahatoky koa amin'izay andraikitra omenanay. Dia tahiny tanindrazanay Tompo, ary vavaka izay ho an'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony eo anivon'ny firenenay, mitahy azy ireny ianao Jesoa. Amin'ny anarana Kristy mpamonjy. Amen.